Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lalasana vavy malala nioerana amintsika amin'izao fotoana izao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha fandarana Andramoka izao ny aky radio kambana anatin'ny groupe izay maharesy dia tahiny tomponay tsika menakavy ary faly miaraba anareo faly miarabantsika tsirairay avy tonga somatsara amin'izao fandarana izao. Dia ny fiadanan'ny tompony anapaka anatin'ny tokantrano rehetra, ny fiadanan'ny Kristy araka ny toro-tentsika maly anapaka anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao indray ka dia tonga sotsika rehetrarehetra raha androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe
tsy kisendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilany tompo anao. Halleloia. Ary zavatra efa voalahatra efa hatry ny ela izao tena rendez-vous anao sy Jesosy androany fa tsy rendez-vous antsika. Za matoky sy fa eto amin'ity fandaran'ity raha tonga eto ianao nisy bisiky ny fanamasina afatra Andriamanitra tiany atolotra anao indray amin'ny androany tika dia maharitatra amin'ny farany adin'ilay sasany io ny raha antsika eto mety mihoatra kely dia inaoko fa adin'ilay sasany tsy verimena eo amin'ny fiainanao fa tena hitondra tena mino mihitsy hoe kion-dalana anankiray ngeza be eo amin'ny fiainanao zay no firariko sy ny faniriko ka dia maharitatra amin'ny farany ianao raha tonga eto androany. Raha mampahery anao moa ny eto androany tokavandray raha-piso fa zay eto foana isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma eto foana zay rehefa amin'ny 7 ora sasany alina tahaka izao. Tany tompo ary tsika rehetrarehetra. Tany tompo koa izay efa paketo niditra voalohany teto androany raha nambavitsika Codanela ao Belgique. Tany tompo raha nambavy Codanela mesy nitsodrano menanao androany miaraka aminareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine, any Madagasikara ary any Oman dia ao bokin'ny Jeremia fa 4:7 sy 7:20. Halleloia. Ity le ten'Andriamanitra manao hoe fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompo karazany vadipory Israely fa indro vojeko avy any amin'ny tany lavitra ianao ary nitaranakao avy any amin'ny tany nahababo azy dia iverina Jakoba ka hiadana eny andro fahizay izy ka tsisy anahitaitra azy. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko Jehovah fa momba anao fa na dia ho levoniko aza ny firenena rehetra izay nandroahako anao ianao tsy mba ho levoniko nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao fa tsy avelako fotsiny. Halleloia. Amen. Jeremia 4:7-7:20 nitsotranao Codanela androany izy ity dia noteko ato fa tamin'izany 5 décembre 2017 zany koa dia anisan'ny nampahery ahy ity teny ity dia noteko tato androany hoe io mba tena nampahery anahy koa tamin'izany tamin'ny 5 décembre izany. Halleloia. 2017 zay ny ato. Tany tompo raisam-pifaliana raisam-pinoana hovonjen'Andriamanitra ny ianao aza matahotra aza mivadipo fa Jehovah'Andriamanitra momba anao. Halleloia. Codanela Belgique nanao izay tsodrano izay manarakaraka azy $100 Koweït tonga soa Eliza Tsiala Madagasikara Rosemine France Fabiola zanak'andapa Koweït anniversaire ny zanaky raha mabavy Fabiola androany dia mirahary soa ny zanany antsika raha tsy diso zanaky raha mabavy Fabiola zanak'andapa anniversaire ny androany dia ataontsika irary soa azy. Halleloia. Ho tahin'ny tompo ho salama soma tsara ho ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony ny zanakao rahavavy Fabiola. Nambiny Tsomakrina Koweït, Razana Soa Sylvie Koweït, Arabie Saoudite azafady, Kekerandrena Solo Madagasikara, Erikaraky France, Nena Mainso Italie, Tsirambaramiel France, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, tonga soa Marie-Jo États-Unis, Antra Clarisse Madagasikara, Asany Apôstôly Madagasikara, Kadaka Malala France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Lovlitina France, $100 Jesosy Koweït, Geneviève Randriamananjara France, Artisanat de Madagascar France, Bartel Madagascar, Bartel Madagascar, asolo ohatra mikoinsa kely ny aty amiko, Anjasika Patici France, Marie-Jo efa andehanako teo, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Marina Tiana Canada, Tahin Jesosy Itody Raonso France, Rantaline Marisaline Madagascar, Kodaleoni Arabie Saoudite, samy io no mipartage oso tojo, misotra tojo, Elena Miarnena France, Soa Meva France, tonga soa Zamina Kamaradin Jesosy France ihany koa, Itody Raonso tonga soa ihany koa, Codanela tsisy isorana tahiny tompo, Marie-Jo eo ategny teo, Fitifirija Eli izany Fitirija tahiny Jesosy taiza foana. Halleloia. Vololona rira rasory malala Liban, Tozy Jesosy mandrakizay efa nilazaiko teo. Zanaky Kadaka sa zanaky Fabiola le ohatry ny hitako tao anaty groupe teo raiky izy azafady sao dia diso ahako. Razana Monika Koweït, Angèle Pagès France,
azafady indrindra azafady indrindra tsy Fabiola zanak'Andapa ry havana diso ahako azafady Fabiola kadaka malala fa afangaroko le izy azafady zanaky kadaka zanaky ranabavy kadaka le anniversaire fa tsy zanaky Fabiola mba mialatsiny indrindra Fabiola mialatsiny indrindra aminao za zanaky ranabavy kadaka le izy alleloia mialatsiny indrindra sotra Ingudila Rodriguez ka i Fabiola zanak'Andapa mbola tsy niteraka fa zahako ny diso mialatsiny indrindra aminareo za nisedra nijery tao anaty message ny groupe teo talohan'ny vandany dia zay ny nisy hoe zanaky Fabiola dia Fabiola dia tsy tao an-tsaiko intsony fa Fabiola mbola tsy niteraka fa kadaka zanaky kadaka no arabaitsika mba fafao daholo le fiarabanareo an'ny Fabiola azafady fa tsy Fabiola fa kadaka mialatsiny indrindra mialatsiny tia Rakotoarizaka France Ingudila Rodriguez amen sotra lantorina botina avao Liban testa kely no izy tozy fa tena diso mihitsy zanaky kadaka le izy dia fafao daholo le commentaire-nareo momba ny zanaky Fabiola azafady fa mbola tsisy zanaky Fabiola Mbody Gilda Koety Sandola Koety Mario Elali Koety misaotra Fabiola tsisy tsino izy Fabiola Fabio zay zany le izy Fabio le anaran'le zanany fa tsy Fabiola zay le nahadiso anahako teo satria hitako kely nandalo fotsiny le message mialatsiny sady efa toketo moa fiarabanan'ny kadaka na dia tsy afaka nohitra tao anaty groupe zahako mialatsiny tsiny amboaramielina France Lovelitina France Marie Angela Oman tahiny Jesosy Fontaine Lalanirina France tahiny tompotsika menakavy faly be mahita anareo faly be mifandray aminareo indray androany mino ampy mifampaheretonay tsika androany dao avy hatrano tsika dia hivavaka mitraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra andao ampandrotsika nambavitsika neny Charline any Madagasikara izy nitorantsika anatin'ny vavaka fanombohana androany dia tahiny tompo ary neny Charline anao ny fitenenana Saotra betsaka pastera na me fitenenana ho tahiny Jesosy hatrany ane nareo mianakavy kely sy izay rehetra manaraka izao fandaharam-potoam-bavaka atao amin'ity alina ity izao. Aoka isika hivavaka. Jehovah-Andriamanitra ray zanaka fanahy masina atolotra ianao ny voninahitra izay fanao hatrizay ka ho mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy sy ny fanahinao masina. Alleluia. Alleluia. Jehovah Rainay masina avy indrindra amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy ianao. Misaotra betsaka anao izay Ray masina amin'ny famindrapo lehibe mbola menao anay ka tafahoana soa eto amin'ity alina ity manatrika sy manotrina amin'izao fotoam-bavaka atao eto izao. Misaotra betsaka ihany koa ny amin'ny Jesosy sy ny fanahinao masina izay ny rainao hamonjy sy hanavitra anay ary manome anay ny tolo-tsaina sy mampahery anay. Makasitraka mankatelina indrindra Jesosy ny fitantananao ny tontolo andronay manontolo ary ny arovanao ny ainay tamin'ny loha sy ny rofo rehetra. Misaotra koa fanahy masina tamin'ireo tolo-tsaina isan-karazany izay nataonao taminay sy ny fanomezam-pahasoavana isan-karazany. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ny famindrapo izay menao anay ka nampiona anay eto izao. Koa indreto izay manolotra izao fotoam-bavaka izao sy izay rehetra atao eto amin'ity alina ity dia ny vavaka fanombohana ny toriteny miaraka amin'ny famelabelarana ataon'ny pastera eo ihany koa ny vavaka ho an'ny firenena. Atolotra anao feno ihany koa ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto koa mangataka anao izay ny fanatrehanao sy ny fandraisanao an-tanana ny fandarana rehetra eto mba tsisy fanelingelenana nataon'ny Satana sy ny firongony. Jesosy
rakofy amin'ny ranao ny fitaovana rehetra ary arovy izay rehetra indrindra ny fanahinay eo ampandraisana ny teny maminao. Dia Jesosy malala matoky koa izahay fa ireo izay maniry hanotrina izao fotoam-bavaka izao dia mbo tantananao sy ovimbinanao ka ampiaonanao soamatsara eto amin'izao vavaka izao. Miaraka amin'ireo rehetra izay maniry mangetaeta mandray ny fanteninao. Dia fenoy amin'ny fanamasinao aneny tsirairay avy, azo fahasoavana sesehena amin'ny alalan'ny finoana ny fandraisana ny sitraponao. Jesosy izay tsy voalazanay dia apetraka amin'ny anaranao, ko misaotra makasitraka makateliny indrindra mpamonjy. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao neny Charline tao anatin'izay vavaka mamy izay nentinao teto androany izay. Dia Andriamanitra manan-kare-pahasoavana anie amaly fitianao, dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Charline. Aleloia. Rahabe izay mety mbola tsy narabaiko teo Mampionina France, Fabiola Koweïty, Kadaka France, Erika Rack France, André Suzel Suisse, Ranabavy Mami Koweïty Nasimi, Angelina Rodriguez, Angelina Renasol France, Nasela AMG France, Kodanela. Alléluia. Efa imbina be voatonina teo. Lantonirina Botonavao, Liban, tonga soa daholo isika mianakavy. Alléluia. Zao ravana malala. Inona ary no zava-mahagaga zava-nahafaly nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Za androany dia tsy ary voatanisako fa ny zavatra hamezako azy dia zao tena fahasoavana sy famindram-po no niaraka tamiko tamin'ny andro rehetra niainako androany, ny ainga mandrapatongako, ny fo velon'aina soamatsara mandra-podiko, tafavory soamatsara totokatrano izay mianakavy tsisy fitarainana naray ary naramin'Andriamanitra ny programa rehetrarehetra. Misy mission anankiray misy asa tokony ho ataonay any Paris rapitso ataon'ny mpiasananay. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tsy zahako no nalefa anakany fa le mpiara-miasa amiko anankiray izay. Aleloia. Le mpiara-miasa amiko anankiray no alefa any dia faly satria nahoana raha makany mety hariva be sady reraka be rapitso dia mety sahirak'irina nanao fandarana. Ny olana mantsy amin'ny terinandro ity tsika amin'ny zoma dia mety tsika mbavaka satria amin'ny zoma izay ato an-trano indray misy programme rendez-vous tsy maintsy alehany à Paris ary maharitra dia maharitraritra mihitsy izy io ny après-midi. Dia ny zoma zany tsika ny tena hoe mila entina mbavaka hoe ho tafaverina ara-potoana ve izahay andeha nanao zavatra any ka mety possible misy risque mety tsy hisy fandarantsika amin'ny zoma raha tsy tratra ny lera. Dia izay mahatonga ana hoe tena fijonavam-polombelona amiko le tsy mandeha rapitso satria raha tsy mandeha rapitso dia rapitso dia efa misy fandarana avy hatrany. Aleloia. Fahasoavana ho tena fifaliana ho aminy afaka manao fandarana. Dia izay ny zavatra ngezabe naramin'Andriamanitra ny programa tsy zany mandeha any Paris. Za eto any eto manodidididina eto any dia vita ny asa dia miasa tapakandro sisa ny zoma dia makany à Paris ny après-midi mikarakara manao misy rendez-vous izay ho aleha dia mivavaka mangataka amin'Andriamanitra mba ho tafaverina ara-potoana dia mba afaka hanao fandarana soamatsara ihany ny zoma dia mba tsy tapaka mihitsy ny fandarantsika tamin'ny herinandro ity. Izay ihany fahazoavan'Andriamanitra izay niseho tamin'ny fiainako. Ny fofinaina mahavela fahasalamana heri-tanjaka ny sakafo nomena moa sy ny rano nosotroina reny dia mangana fotsiny. Ny foko mbola ny tempo ara-dalàna ao tsara ny tension lamina tsara ny tosi-drasy ny rehetrarehetra zany ny fahasoavan'Andriamanitra niseho tamin'ny fiainako. Zao tsika no hira anankiray dia anjarana indray zao mba manoratra inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainao dia hosoratantsika eo hosoratanao eo ilay izy dia hovakiako eo rehefa avy eo. Halleloia. Fa ty aloha misy hira-tolotra antsika ity fandarana ity androany tena hanetsika ny herin'Andriamanitra tanteraka. Halleloia.
tena netsika ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tsofokorano mihitsy ianao ny tenin'Andriamanitra izay hoenonao eto a, tena hanetsika ny herin'Andriamanitra eo amin'ny manodidina anao sy ao anatinao, dia hainao ihany zany hoe herin'Andriamanitra netsika eo anatinao ny olona anankiray izany, fa tsy maintsy misy zava-mahagaga sy zava-mahavariana izy eo. Tahiny Topary, etseo ny herinao a, ndao hangatantsika amin'Andriamanitra izany a, meno finaritra daholo. Amin'ny finoana fitsavantsika izany izy zany a, halleloia. Ianao no ray fanjakan'izao rehetra izao ianao. Ianao no tompo, ianao no lay andriamanitsy ny rehetra ianao. Ianao no tompo, ianao no lay fanjakan'izao rehetra izao ianao. Ianao no tompo, ianao no lay andriamanitsy ny rehetra ianao. Etseo eto anio tompony herinao, ampidiriny lay ora amin'ny fanahy famaniranao, iandry mafy anao. Tompolo etseo ny herinao. Ianao no tompo, ianao no ray fanjakan'izao rehetra izao ianao. Ianao no tompo, ianao no lay andriamanitsy ny rehetra ianao. Etseo eto anio tompony herinao, ampidiriny lay ora amin'ny fanahy famaniranao, iandry mafy anao. Tompolo etseo ny herinao, etseo eto anio tompony herinao, ampidiriny lay ora amin'ny fanahy famaniranao, iandry mafy anao. Tompolo etseo ny herinao, etseo eto anio tompony herinao, ampidiriny lay ora amin'ny fanahy famaniranao, iandry mafy anao. Tompolo etseo ny herinao, etseo eto anio tompony herinao, ampidiriny lay ora amin'ny fanahy famaniranao, iandry mafy anao. Tompolo etseo ny herinao.
Halleluia. Ietsika tokoa ny herin'Andriamanitra ravana malala, ietsika tokoa ny herin'ny fanahy masina. Halleluia. Ho tsapanao hoe avy nandalo fotoam-bavaka indray ianao androany. Halleluia. Ho tsapanao fa avy nandalo fandaharana vavaka fiambenana indray ianao androany. Halleluia. Ho tahin'ny tompany isika tsirairay avy, isika mianakavy. Eny ary. Zay no tamin'ny rivo daholo tsika maky fitondravana olombelona hoy zanavavitody raha onisoe misaotra an' Jesosy hozy izy fa salama raha tsy netinety teo voninahitra ho azy rery ihany arabaina sitrana soamatsara nareo zanavavitody raha onisoe tahin'ny tompo ame manamby souffrance hozy izy loantinirina hoe averitra ao an'Andriamanitra ny voninahitra hozy izy satria mbola anisany namindrano fo mato mbola afaka miaina sy manatanteraka ny adita rehetra androany teo foana izy. Alléluia, amen, nalantonirina botina avao. Itarozy mina mankasitraka ny Charline Jesosy marifity joyeux anniversaire ny zaza kadaka malala hozy izy ranavavy itarozy mina. Efa kasitrahana ny Charline moa zany mbola betsaka ho tahin'ny tompany mankasitraka hatrany. Koa Danila, alléluia, misaotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana sy feno fiarovan'ny tompo ny tontolo andro ray menakavy. Dia voninahitra ho azy rery ihany. Alléluia, amen. Hozy izy kadaka hoe misaotra an'Andriamanitra fa dia tanteraka soamatsara anniversaire ny zanako androany isaorana hatrany ianao Jehova malala fa mbola nomenao
ary ahitaona mitombo ilay fabio dia mbola misaotra antsika rehetra atao amigolompiany koa tamin'ny teny mamy ataonareo faly be izy. Alleloia, amen. Misaotra anao Jesosy tompo natratra fandarana hatrany misaotra mihatsara ny fahasalamako izy izy Angelina, amen. Ny andro tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa tena nilamina ny sady nilamina somatsara ihany koa ny asa aman-draharaha rehetra androany ozy izy rahavavy Andrina Suzel. Alleloia. Misaotra an'Andriamanitra fa nomeny fitsa. Fitsarana angamba izany fa tsy fitsapana akory na hoe le fitsa moa le zavatra fihinana le akondro maina reny. Ozy izy rozy minahy misaotra an'Andriamanitra fa nomeny fitsarana io ngamba. Ozy izy marina tanay misaotra an'Andriamanitra fa nilamina ny tontolo androko afaka ny sakafo nanao ny zavatra tokony natao rehetra arabaina marina tiana. Halleloia. Dia ilaina Jesosy izy ny Rodriguez fa lavalava ny anazy fa omaly maraina ny zanako nitaraina tamiko fa nisy olona nampitomany azy nefa dia zavatra tena tsy netiny no nitenenan'ilay zanako ny zanak'olona io izay nampitomany azy io dia niteny tamin'ny zanaka hoe azo mamaly izay nataony ianao fa mandeha fera dia mivavaka ho azy sady nangataka vavaka ho aminy tao amin'ny ankiavitra. Dia tanainy Jesosy malala fa tena nitanterahany teniny hoe ianareo angina fa izaho hiady ho anareo. Dia androany ny antso any zanako hoe mama tonga teo ilay olona nampitomany aho maly ny fona tamiko dia faly be aho hoe tena tsara ny manana an'Andriamanitra. Alleloia. Azo hitaraina dia mankasitraka indrindra rehetra nitondram-bavaka tao amin'ny ankiavitra fa tena mamaly vavaka antsika foana Andriamanitra ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen. Alleloia. Alleloia. Tsara ny tompo. Amen. Mahafinaritra kosa izany nareo izany mivavaka ty dia mifanamasina nikasika an'ilay olona tany dia nahatsapa izy ohatrany tsy nety nataoko tamin'iny zaza iny tsy fantany fa zanaka ny mpanompon'Andriamanitra. Alleloia. Dia tonga izy ny vola mahafinaritra Andriamanitra. Alleloia. Dia raina mandrakariva Jesosy amin'ny fitondrany sy ny fitantanany fiainako izy izy Fabiola fa mbola nitafiany hery sy tanjaka sy fahasalamana natory tamin'ny alina dia natsiary vizaka dia nieritreritra za hoe tsy havita asa rehefa mifo ndry tena magaiky andro vao mifo tamin'ny maraina dia tena natsiary maivana nahazo hery vaovao indray nanatrehana ny asa aman-draharaha androany. Alleloia. Tsara ny tompo za koa faly be androany fa nisy karazana sakafo gasy nafarako izay tonga androany le izy dia faly be satria efa valo taona mahery tsy mba nihinana sakafo gasy indrindra raha tiako be masy io nihinana kavoky voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Amen. Mahafinaritra ny mihinana ravitoto efa ela tsy nihinana izany tsara be izany misaotra an'Andriamanitra. Ozy izy ranam-bavilina hoe artizana de Madagasikara misaotra an'Andriamanitra lehibe aho izy fa misy mpivady izay niteny aho hoe amin'ny volana ambony izay vidy arona aminao dia za moa ny hevitra hoe teny mandeha fotsiny izany fa ndraindray ny olona rehefa teny an'izany dia tsy miverina akory fa dia tonga tokory zareo dia nividy arona tamiko no maraina teo. Alleloia. Dia raina Jesosy. Dia kelikely avy eo indray nisy mpivady hafa indray nisaotra be aho fa ilay arona nividin-jareo tamiko taona vitsivitsy lasa dia mbola tena mafy sy ampiasain-jareo hatramin'izao. Faly afa-po amin'ny zavatra midiko ny olona. Alleloia. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa izy no ambadika izany rehetra izany. Alleloia. Misaotra azy koa fa lamina tsara ny tontolo andro androany tontolo andronay eny-mianaka androany tafahoana soa zahay. Alleloia. Saotra an'Andriamanitra. Mahafinaritra be izany lina. Alleloia. Verindro rozy minana amin'izay ary verisina misaotra an'Andriamanitra fa nomeny fitsarana tanteraka anio hitareo fa fitsarana ry izany fa tsy fitsapana. Voninahitra n'Andriamanitra izy nasimy fa nisy loza taty amin'ny tanàna nisy anay androany be ny olona maty tamin'ny fotoana fohy fa misaotra an' Jesosy fa tsy nakasika anay izany. Alleloia. Amen. Mahafinaritra Andriamanitra rehefa indray andro nisy bomba mipoaka be mihitsy tany Liban. Tadidinareo le teo amin'ny port'ny Liban indray andro nisy bomba mipoaka be ohatr'ireny bomba atomika ireny sanatria nisy mpino tao amintsika tamin'ireny tao Liban tao dia teo akaikin'iny zavatra mipoaka iny mihitsy ny tranon'zareo lavilavitra kely ny hita tsara miozongozona mihitsy tao an-tranony fa tsy nisy inona mipika tao an-tranony betrahany. Tadidiko mihitsy fitrana vaovambelanselana vazoe tena taty aminay izy le mipoaka iny teo akaikinay hita eo am-baravarakely fanarovan'Andriamanitra izy. Tsy ingarovana Andriamanitra ry havana misaotra azy tsika. Alleloia.
dia jesosy mafy dia soma tsara ny asa sy ny journée izy someva halleloia satan etiopiana someva amen misaotra n'andriamanitra izy izy ajasika patisifa tatananao ny tontolo andro anio fa somina sy famindram-po avy aminao tonga soa ato an-trano daholo misaotra koa amin'ny fitantananao ny journée ny pastera salama izy afaka manao fandarana anio saotra aja halleloia amen mahafinaritra be mety areva misaotra n'andriamanitra fa salama afaka manao fandarana mahafinaritra be zany halleloia misaotra n'andriamanitra fa mbola velona soma tsara no ny famindram-pony sady mbola nomeny hery sy tanjaka izay menakavy hoy izy erikaraka halleloia amen asan'ny apôstôly tonga soa efa nisaotra ny Jesosy tamin'ny maraina fa mbola averiko eto indray ny fisaorako azy fa be dia be tamin'ny fanampiny nanaovan'ny taratasy izay nirinay mafy amin'ny taonany maro halleloia tsara Jehova nanapaviny Charline fitsaharana efa mazava ny tenin'ny Rosemina hoe fitsaharana kamina Andriamanitra fitsaharana be misaotra n'Andriamanitra fa tonga soma tsara ny namanay androany raha ny voyage niakatra tany tanà ozy Bartella halleloia ny mamany fa tsy ny namany tonga soma tsara ny mamany raha ny voyage nandeha niakatra ny tanà halleloia ozy Elisatsiala misaotra n'Andriamanitra fa mola ny mitombonandro tanjaka sy fahasalamana sitrana ny zandra ny zanako tamin'ny fomba magaga tsy takatra ny saina zanaky nanabavy le nijoroka avy mila tamin'ny le nienjera avy eny ambony eny dia lamma sitrana soma tsara tsara Jesosy ozy Jonathan hoe niady raiko Jesosy fa dia ny lamma tsara ny tontolo androko androany fe ny fifalinana tany ampiasana nakanakaina tady ny lalao fotsiny halleloia mahafinaritra Jesosy tsara ny tompo halleloia misaotra ny Jesosy fa ny lamma ny zavatra rehetra dia isaorana ny fiarovana anay foana halleloia ozy izy mamio hoe mbola voninahitra n'Andriamanitra tato ato fa za tsy maninona akory na dia eo am-pandriana na eo am-piasana manao raha dia mieritreritra io Jehovahandriamanitra io dia toritory foa dia voakasika ny foko faly fa mbola matsapan'izany amin'izao tena zava-dehibe zany eo anao zany tsy misy toriteny tsy misy inina ianao fa mieritreritra ny Jehova fotsiny hoe toritory ny fonao tsara zany raha nabavy mamia halleloia dia raina Jesosy misy sotrasoratany ena fa manjavona be halleloia misaotra ny Jesosy za fanita fity tamin'ny patron tokony irava tamin'ny 3 andro any dia afaka nivoaka tamin'ny 12 fa nisy livraison tsy mahitsy ny raisina tany an-trano dia halleloia fa meuble be ngezangeza no nangaviako an'ny livre-rampiakarana sady mbola nataony montage mbola nahita fity tamin'ny patron fa tara 30 minutes rehefa miverina azy fa sy naninona mihitsy izy ny andriaina zany ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminy dia maniraka ny livreur anao montage mihitsy halleloia tsara Jesosy ozy izy mampionina dia raiko Jesosy fa za tsy ampitoromaso foana nefa ny asako tena mila précision be dia miasa be ny maso fa nomeny hery sy tsy manao erreur mihitsy nefany te atoro matetika voninahitra an'Andriamanitra itovizantsika io tsy ampitoromaso io no ty fandarana ity fa za dia mbola miteny anareo foana hoe raha no Jesosy ny tsy ampitoromaso atsika tsy maintsy mbola Jesosy koa mbola omba atsika amin'izay rehetra ataontsika halleloia raha nareo ravina mahita ny tsy fahampiko toromaso koa ny amin'ny asa ataoko any tena mahavarina fa dia tahin'ny tompo vita soa tsara ny asa mandraraha halleloia misaotra ny tompo izy ama fa ny lamma sy feny fifanina tontolo androandroany fa falifaly foana ny patron na maniraka ary malefaka ery halleloia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany amen tsara Jesosy ozy izy raha latojo satria tsy mety misoratra eo ny commentaire raha latojo tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa nisy fitaovana ilaiko tamin'ny asan'Andriamanitra zay ny vidiko da nisy fihenam-bidy 55% be zao dia lasa mora be le izy dia faharoa indray nahazo pizza-karazany 2 maimaimpona zahako androany halleloia dia raha Jesosy vita soma tsara koa ny tontolo andro sady narovany no notahiny ary nrakovany ny fahatsarany rehetra halleloia amen halleloia hatraty mihitsy koa zany pastera ozy izy lina ina moa hoe hatraty mihitsy koa zany ina moa ny teneniko teo dia mahatonga lina amin'ny teny hatraty mihitsy koa zany tsara Jesosy mahereza mavavonodinina amin'ny connexion dia tahiny tomposika rehetrarehetra misaotra anareo amin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra misaotra indrindra le tsy ampitoromaso
tena enjana tsy ampy torimaso fa soa ihany fa Jesosy mahatonga antsika tsy ampy torimaso dia io tsika fa mbola tahin'ny tompo le reraka le arerahana sotra indrindra mahereza daholo tsika rehetra fa samy tsy ampy torimaso daholo tsika rehetrarehetra io fa mbola tahin'Andriamanitra meny hery tanjaka mbola dépassé-tsika indray ny ampy torimaso misy olona ngery manana havan'izay tena mandeha tsy tena hoe tena manaraka lera ny fiainany amin'ny 12 atoandro tsy maintsy misakafo amin'ny 7 arivo tsy maintsy misakafo amin'ny 9 alina tsy maintsy matory raha vao tsy izay dia tsy milamina ny fiainany misy hoe Jesosy misotranao fa miovany ihany ny programa sy ny fiainako fa mifahasoavanao dia eo foana momba eo foana misotra Jesosy sotratsika rehetrarehetra eny izay no azony lazaina izay Jesosy masaka androany dia akasitrao fa vokatry ny fonay izany fanatitra naterinay androany izay tena hoe mba hoanitra kasitrahana eo anatrehanao anie alleloia mba hoanitra kasitrahana eo anatrehanao anie izao ny fijona vavolombelona rehetrarehetra izany amen satria nitoroteny amin'izay raha vavisika Kodany lahy ny toratenin'Andriamanitra dia aoriana ny toroteniny dia mivenona eto mamelabelatra ny toroteny Kodany lahy hanao ny fitenenana amen. Alleluia, manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy fiadanan'ny tompo kosa ho an'ny pasterisme anakavy dia mbola resiko fahazovana aminary avana mizara ten'Andriamanitra eto amintsika androany ary iresiko fifaliana koa amin'ny tondra ten'Andriamanitra amintsika androany ny ten'Andriamanitra izay entiko saraina amintsika eto androany hitantsika ao amin'ny Salamo 7:1 andino 4:1 ka hatramin'ny 7:1 Salamo 7:1 andino 4:1 ka hatramin'ny 7:1 Iarahantsika mamaky ny soramandry eny ambony mifankitoza amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo ampity fankalazana ny lalan'Andriamanitra alefa. Alleluia. Toano aho araka ny teninao mba ho velona ary hoaka tsy ho menatra amin'ny fanantenako aho. Toano aho mba ho voafonjy ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Alleluia. Amen. Izay nisy rehava malala tena tsika rehava malala tena mila lalan'Andriamanitra araka ny soramandry eny ambony fankalazana ny lalana tena mila ny tanan'Andriamanitra tokoa tsika rehava misokotra amin'ny fiainantsika tanan'Andriamanitra zafady fa tsika rehavana tena mila tanan'Andriamanitra ary mila fanohanan'Andriamanitra ary tena mila mangataka ny tanan'Andriamanitra tsika isan'andro isan'andro. Raha tsy misy ny tanan'Andriamanitra tsika rehava malala dia lafo mianjera satria tena mihamafy ny fiainana amin'izao iainantsika izao ary na ny rivotra iainantsika aza rehava malala mihamafy tokoa ary misy rivotra misafotofoto eny amin'izao tontolo izao ireny misy ny rivotra tsara misy ny rivotra maloto ary ny olo izay mitady ny rivotra tsara dia mahita raha tsy mitady dia tsy mahita rehava malala dia tsika rehava malala ny olona amin'izao ary efa maro be koa ny fitsapam-panahy izay efa misy amin'izao mazava tsara rehava malala tena maro isika izay tratran'izany fitsapam-panahy izany za manokana rehefa efa mimpiry koa tratran'izany fitsapam-panahy tsy hoe tsy fitiavan'Andriamanitra antsika satria tiantsika mba mifikitra aminy mba ho isy tanan'Andriamanitra isan'andro tiantsika mba manaraka azy matetika mba voafonjy rehava malala mila mifikitra aminy atsika mba ho voafonjy izay no mahatonga hoe fitsapam-panahy maro isan-karazany maro be ny fitsapam-panahy izay miseho amintsika fa atsika tsy mila kivy ary misy ao na ny olana mandalo tsy fahasalamana ady maro isan-karazany miseho amin'ny fiainantsika fa reny rehava malala
tena fitsapahana tokoa mba hahatonga antsika ho tonga saina ary mba hifikitra amin'Andriamanitra, mba ity verin-dalana fa mila antsika tsy mila kivy antsika ary hava-malala fa mila tanan'Andriamanitra antsika isan'andro mba ho vavonjy, mila famonjena antsika mba tsy verin-dalana, na mandalo hady ianao, na mandalo olana maro isan-karazana, fanenjena, fakiviana, mandalo ny maro izay tsy voatanisa ny fitsavam-panahy izay misy amintsika. Mahereza ry hava-malala fa tany maherin'i Jehovah tsy misaraka amintsika raha mangataka ny tanana antsika isan'andro fa io miaro antsika ny tanan'Andriamanitra anahina amin'ny lalana reny isan'andro. Tena impira antsika miarova ny tanan'Andriamanitra ry havana, impira antsika sekitra hatoza, impira antsika mandalo hady, impira antsika mandalo fahasalamana fa noho ny tanan'Andriamanitra antsika mbola mijoro antsika ry hava-malala, mbola mijoro aza kiva ry hava-malala fa mahereza. Toizantsika ao amin'ny Jaona 5:15 milaza manao hoe izaho ny voaloboka ianareo no samban'izay miray miamiko, ary izaho amin'ny dia mamoabe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao ninonino. Alleluia, amen. Tena marina tokoa ry hava-malala, raha misaraka aminy atsika dia hoaiza mo alehantsika, ary tsika rehetra izay mitady an'Andriamanitra dia tsy nisy azy atsika taloha dia lasa mbola variana tanantsika dia lasa maimaigna. Fa amin'izao ry hava-malala, hoaiza alehantsika raha tsy misy Andriamanitra amin'izao fiainana efa mafy be izao, ary amin'izao fa maro ny fakambanahy misy. Fa atsika ry hava-malala mila tanan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika, na amin'ny adintsika, na amin'ny tsy fahasalamantsika, na amin'izay rehetra ataontsika, na amin'ny sakafo, na maninona, ny rehetra tena mila tanan'Andriamanitra tokoa atsika ry havana. Tsy mahavita ninona atsika raha tsy misy Andriamanitra. Hoaiza moa alehantsika ry hava-malala? Fa mahereza ry hava-malala, aza kivy na mandalo hady ianao dia mifikira mafy amin'Andriamanitra mba tsy verin-dalana ry hava-malala. Raha miverin-dalana tokoa tsika dia very tanteraka ry havana, ary lasa tsy voavonjy, ary lavotsitra ny tanan'Andriamanitra io dia tsy miaro antsika, ary na ny fampaherezana aza tsy azotsika satria tsy misy tanan'Andriamanitra, na ny hery lasa very aby ny hery rehefa misy amintsika, ary ny tanan'Andriamanitra rehefa miaro antsika isan'andro dia lasa tsy misy tokoa, satria raha tsy mifikitra aminy antsika ry hava-malala, lasa tsisy tanan'Andriamanitra, tsy mahavita ninonino. Dia ilaintsika ny tanan'Andriamanitra, ilaintsika ny fiarovan'Andriamanitra, ilaintsika ny fijoroana mandrakariva mba hahatonga antsika tsy ho very tanteraka, mba hahatonga antsika izany tanan'Andriamanitra izany, mba hahatonga antsika ahazo famonjena mandrakizay any an-danitra antsika ry hava-malala. Tsika tsirairay avy mba ahazo izany famonjena izany. Halleluia. Aoka antsika mba hijoro mandrakariva ho izy tanan'Andriamanitra tsy misaraka amintsika, ahazo izany famonjena antsika ry hava-malala, na mandalo hady ianao, mandalo hola, mandalo fakiviana, tsy fahasalamana, fa mila mijoro antsika fa Jehovah no miaro antsika isan'andro ry hava-malala. Andriamanitra io tsy ambelanao rery amin'ny adinao io, fa tena fitsapahana foana io dia mandalo foana io, fa Jehovah miaro anao isan'andro ry hava-malala. Dia mahereza be ry hava-malala fa goaka ny tanan'Andriamanitra tsy saraka amintsika tsirairay avy, fa ho tanteraka amintsika ny izany ten'Andriamanitra izany. Fo kely izy fa
dia mahereza-be ry havana, dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia fiadana ho amintsika tsirairay avy. Aleluia, amen. Tahin'i Jesosy daholo. Aleluia, tahin'i Jesosy ihany koa ianao dia misaotra indrindra anao tamin'ny fandraisana anjara, misaotra ny amin'ny toriteny Jesosy hamalifity anao. Misaotra indrindra fa fantatray fa fotoana ny lany hanomanana an'izany toriteny izany, fa foizan-tena lehibe izany ary dia Andriamanitra hamalifity araka ilay mpiara famindrampony sy ny fahasoavany. Misaotra indrindra. Misalama fa 9:7, 9:7 sy 7:7 no nivakiany ranambavitsika ny ranambavitsika Kodanyla. Ny salamo fa 9:7 moa dia mitory ny fankalazana ny lalàn'Andriamanitra. Ny mpanoratra rehetra ny fandrimona tao amin'ny salamo fa 9:7 zany dia olona tia tenin'Andriamanitra daholo. Tena hoe ny aina sy nankafia tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny didy sy ny fitsipika sy ny lalàna tena nankafiziny izy ireo mihitsy. Ary olona tenin'Andriamanitra dia mifaina 9:7 manao hoe toany araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy ho menatra amin'ny fanantenana. Toany aho mba ho voavonjy ka ho fara mijery ny didinao mandraikariva. Eto zany tsika dia resaka momba ny fanohanan'Andriamanitra ry havana. Fa Andriamanitra dia tena manohana tokoa Andriamanitra. Manohan'Andriamanitra ny olony. Tsy mamely irery ny olony Andriamanitra, fa manohana azy amin'ny fotoana rehetra. Rehefa tao amin'ny Baiboly tao ny mpanompon'Andriamanitra izay nitady ho reradreraka tao anaty harerahana, tao anaty hoe filanatohana, dia Andriamanitra tena tonga nandefa. Aleluia. Na Andriamanitra mivantana mihitsy ny tonga na izy mandefa anjely hanohana ny olony. Tsika tsara fa Jesosy rehefa Jesosy ngenina fanohanana koa taty tany any amin'ny Matteo 4 rehefa nomboka hanao ny asany Jesosy dia fantatsika fa nifady hanina Jesosy. Nifady hanina izy 40 andro 40 andro izy nifady hanina tany an'efitra. Na dia Jesosy aza ry havana dia mila ny tohanan'Andriamanitra. Rehefa tany amin'ny fivadikanana tany izy dia tonga tany ny devoly, tonga tany Losifera mihitsy nankafanahan Jesosy, nankafana azy tany amin'ny tany efitra. Dia sady nifady hanina Jesosy no mivavaka no mirezista amin'ny fakapanahan'ny devoly. Tena mirezista amin'ny fanambolena izay nataon'ny devoly. Dia fantatr'Andriamanitra fa mila fanohanana Jesosy. Ary ny fomba fiasan'Andriamanitra amintsika dia izao, avelany miady aloha itsika. Misy fotoantsika avelany miady aloha. Mandrapatonga ny inona? Mandrapatonga ny fetratsika. Dia aveo izy tonga. Tsy mamela antsika ho reraka izany Andriamanitra. Tsy mamela antsika ho reraka ka resy izany Andriamanitra. Ianareo tsara fa rehefa teo fanana ny devoly nankafanahan Jesosy dia tsy naresy azy. Ny Matteo 4 dia 1:20 dia izao mivaky ny teny hoe dia nandao azy ny devoly. Nandao azy ny devoly ary naninona? Ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Inona moa no dikan'ireo anjely tonga nanompo azy ireo? Nanome azy, nanohana azy. Teo izy tao anatin'ny harerahana dia nameny ny devoly fakapana. Neky ny devoly ny amin'ny azy sakafo, mofo, fanapahana. Vao hitan'Andriamanitra fa nijoro Jesosy. Halleluia. Dia tonga dia izao. Io le mijoro io mantsy mandreraka io. Io fijoroana io io fanoherana ny fakapana io mandreraka io. Misy fakapana tonga dia miezaka miala an'ilay izy ianao miezaka manohatra an'ilay izy ianao dia reraka ianao. Ka teto Jesosy sady tao anaty fivadikanana ny avy nanohatra ny devoly,
nala sara ny devolony ela dia zao ny zavatra ny voalaza ndreo nisy anjely tonga nanompo azy ny rahan'Andriamanitra zany ny anjely ny toanan'Andriamanitra zany Jesosy tamin'ny alalan'ny anjely inona nataondreo anjely ireo teo nanome izay rehetra tsy ampy anazy tamin'ny fotoana za mivavaka androany mba hanohana anao koa Andriamanitra ho toanan'Andriamanitra koa ianao nisy mpanompon'Andriamanitra ray ihany koa atao hoe Eli resaka maka ten'Andriamanitra any amin'ny mpanjaka voalohany any amin'ny mpanjaka voalohany any Andriamanitra dia tena tia manohana antsika ary azo mena tsiny ihany ny olona izay miverin-dalana izay tafaverin-dalana sy raraka amin'ity fanompoan'Andriamanitra ity satria nahoana satria Andriamanitra ngeravana na dia ao aza ny ady Andriamanitra tsy mitsahatra manohana antsika tamin'ny mpanjaka voalohany 20 dia nisy endrika faharesena teo amin'ny Eli dia lehilahy nahery be mihitsy izy sady nampiasain'Andriamanitra dia vao avy niady tamin'ny mpaminany ny Bala sy ny Asera 5valonjato lahy izy tao amin'ny chapitra talohan'ny mpanjaka voalohany 7 dia ao amin'ny mpanjaka voalohany 20 zany nahery be mihitsy fa rehefa avy eo indray inona indray zavatra nitraka ireo mpaminany 700 lahy sy 500 lahy 5valonjato lahy nitambatra ireo zany tsy nataorany Eli ary nopotipotehany tena norasarasainy mihitsy fa vehivavy anankiray no niteny namoaka teny ny ampitson'iny itsisa fa i Jezebely nampitahotra azy hoe soroko ny ainao dia natahotra Eli ohatran'le tsy Eli omaly ohatran'ny tsy Eli le omaly tao amin'le omaly iny ngeravana tao amin'le 7 ngeravana ka tena Eli nyseo tamin'ny heriny ray manontolo ary tsika koa mba ohatra izany rehefa avy nanao hoe tsika ngezabe tsika nanao ady ngezabe tsika dia ny hery ara-panahintsika rehetra lasa tany daholo dia avy eo vehivavy anankiray namoaka feo tamin'le defi tao ambadika tao ngeravana ka ngeza ngeravana zany defi zany feo anampaminany lehilahy 5valonjato lahy heninao daholo no teny hoe izay mandatsaka afo dia izy ny Andriamanitra no notompony nisy fiantsiana nisy defi tao fa tena niresisty Eli tena nitsangana tamin'ny mahampanompon'Andriamanitra mahery vaika azy Eli potika ho amin'ny mpaminany ny Bala sy ny Asera fa rehefa vita izay ohatran'ny hoe lany ny enerzian'ny Eli lany tamin'le omaly dia androany amin'izay feo am-behivavy anankiray mpanjaka voalohany 7 Alleloia mpanjaka voalohany 7 andininy voalohany aminaran'i Jesosy dia nolazainy ahava tamin'ny Jezebely aza rehetra nataony Eli dia namonono ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra ary Jezebely naniraka olona tany amin'ny Eli nanao hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko kane izany eny mihoatra noho izany azy raha tsy ataoko toy ny ain'ny anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina koa tanao tsara fa taoko ianao taoko manano ny anarako ianao rapitso ary raha nahita izany izy 7 na ary raha nahita izany izy dia niainga ka lasa nandeha namonjy ny ainy dia nakany Berseba izy izay ihany Joda ary ny zatoviny najanony tao fa izy kosa nandeha lalana ndray ihany tany an'efitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray ka nangataka ho faty ka nahoaka izay alao ny aiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara nonon-drazaka tena natsapa zany hoe reraka be ady foana vao maly any ny ady be dia be dia androany indray dia ady reraka tsy hitako intsony alaivo ny aiko Andriamanitra nefa mpanompon'Andriamanitra lehibe mpanompon'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra rehefa misy ny fotoana sanadritra hatran'izany ianao tsika ngery havana nofo ary misy fotoana tsika tena miady tsika miady fa ohatra matsapo izany tsika lany le hery résistance be mihitsy nisy fifanandrina ary nisy fifanoerana be mihitsy dia nirésiste ianao tao anatin'izay dia misy fotoana ohatra hoe lasan'iny ny herinao dia niady ny ampitson'iny dia nefa tsisy hery hanoherina intsony ianao heretina mitsoka sisa ny anananao dia lasa izy nandeha
andeha ho aiza izy io raha fantatrareo andeha hitady an'i Jehovah izy andeha hitady an'i Jehovah izy satria nahoana na ny zatoviny ary najanony tao Jota tsy nila olona ntsony Elia azafady andeha ho aiza Elia raha fantatrao andeha hitady an'i Jehovah izy satria manino izy andeha hitady an'i Jehovah rery no afaka manohana ny olona reraka tsy nisy nizaniza afaka nohana azy tsony ao ny olona nge mieritreritra azy fa izy tena fanompon'Andriamanitra lehibe izy moa amin'ireo olona nahita anazy namono mpaminany 500 lahy amin'ny 170 no andehanana eritreritra hitondra-bavaka azy sy zao ve tena ny olona ary mety mbola mandefa SMS aminy raha amin'izao fotoana zao Elia dia mba hitambavaka misaotra tamin'ilay adomaly halleloia velona Jehovah tena nyresona daholo fa Elia mba mitondra mangatabavaka ho any anina san'izany nefa Elia ary efa manino efa reraka za mitena anareo eto ambavaka ny mpanompon'Andriamanitra eto ambavaka ny mpanompon'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra tsy ahavitaraina aminao zany eto ambavaka reto mareraka reto tena tsy vitako tsony ty fa miarikady ny mpanompon'Andriamanitra rehefa le tsisy atao iny ianao tsy manan-javatra entina ambavaka dia mahatsiarova mpanompon'Andriamanitra dia eto ambavaka izy reto fa tsy fantatrao mihitsy ny zavatra iatrehany any ambadimbadika any fa teto Elia dia niatrika tsy aposina hoe tsisy malala mihitsy hoe Elitineka olona teo fady efa kiretsy matahotra feo am-behivavy anankiray fampitahorana avy amina vehivavy anankiray Jezebela ny anarany ny olona tsisy malala an'izany fa Elia rery no mahafantatra an'izany reraka be sa Jehovah alaivo ny haiko après ve dia resitory teo izy andeha ho aiza izy amin'io hitantsika eo ny toerana nefa andeha lavitra be izy andeha ho any amin'ny tendrombohitra Jehovah izy andeha hitady an'i Jehovah izy ho any Horeby izy hitady an'i Jehovah ianao rehefa anaty harerahana aza mitady nizaniza fa tsy Jehovah ndana mandeha mitady an'i Jehovah io rery ny afaka nohana anao tsy ampahery anao andiny fadimy ary ranandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy ino nisy anjely io indray le anjely hitanao io anjely io Andriamanitra manana an'io anjely io anjely mpanohana ny anarany halleloia anjely mpanohana misy anjely piaro misy anjely papahery misy anjely piady misy anjely tena hoe mpamatsy fa ity anankiray ity anjely mpanohana io foana ny io alefan'Andriamanitra isaky mila fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra anohana anao ane Jehovah misy olona eto reratreraka misy olona tonga eto matsaro reraka mpanompon'Andriamanitra ianao na mbola tsy mpanompon'Andriamanitra ianao fozanay tena reraka za miteny anao tsy ianao rery ny reraka isika rehetrarehetra reto dia reraka daholy soa fa misy an'io anjely anankiray io ary ranandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy ino nisy anjely nanohina azy io le anjely nampahery an' Jesosy io le anjely nampahery an' Jesosy tany an-tany efitra io hoy izany tsy efa antitra be ve ny anjely tsy antitra tsy tanora fa tanora foana lalandava fa Andriamanitra dia manana anjely analikisa ary arakaraky ny zava-misy dia manana anjara asany ireo fa eto dia anjely mpanohana natory toerana izy reraka indro nisy anjely nanohana azy ka na tamin'ny miarena ka homana io le anjely namoky an' Jesosy tany an-tany efitra nona be Jesosy efa poroanitra izy ary no aiza ary nahita sakafo Jesosy mbola aiza vao misy tanàna tsy avelan'Andriamanitra hoe hifady anana efa poroany ve Jesosy dia mbola andeha tongotra lavitra be koa ay vao hita sakafo ny rahan'Andriamanitra ny anjely androany isika rehetrarehetra reto andaontsika angataka an'io anjely io hoe Jehovah mba hampidino eo tamiko io anjely mpanohana io fa mila tohana zay rehetra reraka zay rehetra matsiaro arerahana na ara-panahy na ara-batana na ara-bola na ara-pahasalamana za miteny anao azonao atao mangataka an'io hoe Jehovah mba irao aty amiko io anjely io tsy haiko ny anaran'io anjely io misy anarany io fa tsy haiko mbola hitantsika ny arenany ihany ny anaran'io anjely io fa misy anarany io anjely io fa io anjely mpanohana io halleloia io izy le anjely miarena ka homana dia nijery izy
anjely mahay mahandro sakafo be ty, halleloia, de mijery izy ka izy teo anilany a nisy mofo voaendy tamin'ny vato mamay sy rano ray tavoary. Mety io anjely io manao an'io manao an-danitra io a. Io anjely io nanoana an Jesosy tao tany efitra io. Amen. Tondra sakafo namelobelona ny ainy, namelobelona ny fanahany. Miarena. Sady nanoana. Manoana zany a, ohatrany tsy de mahatsanga de tohanana ianao hitsanga. Halleloia. De ozy izy hoe miarena ka homana. De anjelika nisy mofo teo anilan'ny lohany, nisy mofo voaendy tamin'ny vato mamay sy rano ray tavoary. Ary ninona sosotra izy de nahandry indray. Reraka loatra Elia. Reraka loatra Elia. Halleluia. Reraka loatra Elia ravana. Tsy ampy le sakafo teo tena mbola te atory. Efa mila vacances Elia. Ao amin'ny vacances atsika manomboka amin'ny sady teniko anao etiany aloha. Amin'ity taona ity tsika moa isa-taona de miato kely eo amin'ny 2 volana eo na latsaka kely ny fandarana. De amin'ity taona ity tsika manomboka amin'ny 2 volana androany. Amin'ny 2 volana androany zany hoe ny zoma 12 juillet no misy ny mivavaka fiambelana farany de ny sabata moa misy foana isaky ny sabata. Fa ny zoma 12 juillet hatramin'ny zoma 9 août 2 volana mihitsy tsy misy aloha ny fandarantsika. Ny andro sabata misy foana. Tsy aritra mantsy hatrea de teneniko zao ihany. Fa mbola reraka Elia, mbola tsy ampy le teo. De avy ninona sosotra izy de nahandry indray. Ary avy fanindroa indray le anjelin'ny Jehova. Io anjelin'ny Jehova tsy mpanao sotapany io. Arakaraky ny arerahanao tsy mialo io. Io anjely mpanohana io raha tsy tena mahery tanteraka ianao. Halleluia. Amen. Hitan'Andriamanitra daholo le zavatra soratanareo reny Avy fanindroa indray le anjelin'ny Jehova ka hoe mifoaza ka homana. Minana fa lavitra loatra ny alehanao. Fantatr' io anjely io ny toerana lalina mbola ho alehan'ny Elia. De ny foizy kaninona sy ny sotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'le aniny efa anina zay 70 andro sy 70 alina izy ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Inona moa zany ny zavatra tiako lazaina anareo? 70 andro sy 70 alina koa Jesosy taria le fadianina. Fa le anjely io zany mahafantatra. Aina io anjely io. Ny hery, ny calorie, ny vitamine, ny calcium izay ilaina amin'ny sakafo izay omeny anao arakaraky ny zavatra izay ho alehanao. Enjana Jehova rehefa anohana Jehova tena sur mesure ho aho. Fantany fa 70 andro sy 70 alina ny diany Elia. De zay mila misakafo indroa. De ny calorie an'io 20 andro avy. Halleluia. Ohatran'le olona andeha eny amin'ny volana. Ny olona mandeha eny amin'ny volana tsy mihinam-bary intsony eny. Misy sakafo pile kely izay misy ny karazana zavatra rehetra ilainy ny vatana. Rehetra ny fotoana eny de mihinana ny pile iny fotsiny de efa tsy misakafo rehefa eny. Fa ny Andriamantsika mbola tsara noho izany mihoatra lavitra tsy azo ampihoarina amin'izany ry havana. Io anjely mpanohana io mahafantatra. De ozy izy tena nandeha tamin'izany tanjaka azony tamin'izany anin'izany izy 70 andro sy 70 alina. Mandra-pahitany an' Jehova zany. Halleluia. Zany hoe ny fanohanana izay ataon'ity anjely ity dia afahanao manana ny hery andehananao mandra-pahitanao an' Jehova. Dikan'izany ianao tsy ho njabatsy ho ianao. Tsara ry avany ty Andriamanitsika ity. Tsara ry avany ty Andriamanitsika ity. Anohana anao ane io anjely io. Ary 70 andro sy 70 alina izy ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra aniditra ato anatin'ny Zoisika mitoetra tao. Tonga tao mahatsara tany izy noho n'inona raha tsy nisy nanohana, raha tsy nitohana n'ilay anjely izy de tsy tafahoana tamin'i Jehova.
efa niverin-dalina daholo tsika. Ianao aza mieritreritra fa androany no vao mangataka an'io anjely io ka hoe azo an'io, efa nisy anjely nanohana anao io, efa voaviana anao io tokony hiverin-dalana. Impirikivy ianao tamin'ny fiainana, impiry ianao no efa niteny za tsy anao tsony reraka. Pozy androany anjely ndalina ingana, ndalina ingana vatadokivy Elizatsiana, ndalina toany izy, ndalina toany linafa ohatry mitadokivikivy io andalina anjely ndalina makany Suisse. Alléluia, toany Suisse fotriny de makarisa koa any États-Unis aza vela kivy mary izao. Alléluia. Ary tonga tao amin'ny zo izy de arindro tonga tao amin'ny teny Jehovah hoe manao inona ty ianao Lely, de hoy izy nafahana de nafahana ny foko no fitiavako an'i Jehovah Andriamanitry ny maro fa ny zanak'Israely nafanifanikanao. Ny alitaranao no ravahina, ny mpaminanao ny vono tamin'ny sabata, ary za de za iry ihany no sisa efa mbola mitady hahafatiny ihany koa izy. Ary hoy Jehovah mivoaka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah. Ajantsika eo tsy nidirantsika androany, manjary mitatra ny toritentsika fa nidirantsika androany de teo amin'ny fanohanana. Za de za iry ihany izy no sisa, satria izy de izy rery ihany nandefasan'Andriamanitra ny anjely. Ny olona hafatany matiny sabatra, misy mpaminany hafatany matiny sabatra. Za miteny anao fa tian'Andriamanitra ngenao io rehefa, ary tsy ny olona rehetra nandefasan'Andriamanitra io anjely manohana io. Marina ny teny ry za de za rery sisa, de Jehovah normal be zany izy, ianao de ianao rery ihany ngely nandefasoka ny anjely mpanohana iny. Amen rehefa. Misy fotoana Petera, reraka Petera. Za mampely anao androany fa tokony ahery ianao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko 12. Asan'ny apôstôly toko 12. Voagadro Petera. Asan'ny apôstôly toko 12 andininy 17. Andininy 4 aloha ary no efa moka azy Herôda de andasika vakitsika ny Asan'ny apôstôly toko 12 mihitsy vakitsika. Anaran'i Jesosy nanenjehana fiangonana sy nanafahana Petera tao an-tranomaizana. Ary tamin'izany andro zany Herôda mpanjaka nanizitra ny tany ny ampahoriny sasany tamin'ny fiangonana, ary izy namono an Jakoba lalahan'ny Jaona tamin'ny sabatra. Efa maty zany ny martyra aloha, efa nisy martyra maty zany. Ary vita fasitraky ny Jiosy zany de nandrosiny sambotra amin'ny Petera koa izy, nika Petera ny faharoa tamin'ny martyra. Efa mby akaiky ny andro finanana mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary efa samboriny izy de nataony tao an-tranomaizina ka natolony tamin'ny miaramila 910 ambinany. De nikasa moka azy ho amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Pasika. Ary Petera nambenina tao an-tranomaizina ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Nangataka inona? Inona ny nangatahan'ny fiangonana teto? Tsara fantatsika fa hoe nikasa amoaka io ho vonona ihany koa, satria rehefa namono an Jakoba zany i Herôda de hitany hoe tiany vahoaka le hetsika nataony de mbola hanao hetsika fandroandray. Nika Petera ny apôstôly martyra nanarakaraka an Jakoba. Ho faty zany Petera dika hoe avoaka eo amin'ny vahoaka. Ary Petera nambenina tao an-tranomaizina ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra. Nisy zavatra nangatahan'ny fiangonana teo. Ary nanatonym-bavaka indray ianao manomboka androany. Ary noho ny efa moka azy Herôda andininy 4 de natory teo amin'ny miaramila roa lahy Petera tamin'ny alina iny, sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy, ary nisy mpiambina ny ambina ny tranomaizina teo ambaravarana. Arindro andininy 7 mareo amin'ny baibolinao azafady. Andininy 7 arindro nisy anjeliny tompo tonga teo, sady efa nisy mazava namirapirana tao an-trano. Ary izy naninona mareo amin'ny baibolinao mihitsy ny hetsika nataony, ary izy nanohina nitehezan'ny Petera ka namoasy sady nanao hoe mitsangana faingana de niala teo amin'ny tanany ny gadra nanohana. Io nangatahany azy. Ny fiangonana hoe nahery nangataka tamin'Andriamanitra, nangataka tamin'Andriamanitra mba homba amin'ny Petera. Hoy Andriamanitra, noho ny fangatahanareo de misy valim-bavaka alefako. Inona ary le valim-bavaka alefako izy Jehovah? Anjely mpanohana. Halleluia. Io ndray. Ary miasa matetika ty anjely teo an-danitra eo. Tsy de mipetraka matetika, tsy de mipetraka foana izy io izy koa tsy reraka men'Andriamanitra iny. Indray le anjely mpanohana. Inona re fomba nanohanana? Izy manohana foana. Misy fotoana izy manome sakafo, misy fotoana izy manome mofo, misy fotoana izy manome rano iray tavoara,
misy fotoana izy manohana ahoana fomba nataony ary nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy nazavana mirapiratra ary izy nanohana ny tehizany Petera. I Petera dia efa tena reraka ary reraka ara-panahy ary efa kivy tanteraka. Petera tamin'io efa nieritreritra ny ho faty rapitso. Efa nieritreritra izy ndre kely ansa ny asa vitako izany tsy eo dia ho faty azany rapitso. Tsy maninona ho faty martyra andeha hanaraka an'i Jakoba. Jesosy efa namoaka fitoerana. Tsy maninona fa aloha ho faty dia efa kevy ketraka. Tsy nanana programa nitory teny izany intsony. Misy fotoana efa ketraka ny tehezana ny dikan'izany efa le hitanao tsy mijoroatra intsony fa tsy vitako intsony sy lalany amin'ny lalany fa ho faty ahy. Inona tsy ny asan'Andriamanitra ataoko za tsy mahavita intsony. Ohatran'ny Eli tary hoe alaivo ny haiko aleoko maty. Tonga le anjely tsy sakafo n'ilain'ny Petera teo fa n'ilain'ny Petera teo dia fanohanana ny tehezany. Tonga dia tsara tohanana ny ozy izy le anjely dia nanohana ny tehezany Petera izy ka namoasika ny mitsangana faingana dia nala tamin'ny tanany ny gadra ary hoy ny anjely misikina ary fehezon'ny kapanao dia tafilo ny lambanao dia manaraha. Halleloia. Reo ny fanohanana izay nataon'ilay anjely. Nanohana ilay anjely fa tsy mofo sy rano fa inona lamba kapa sikina ahafahana mandeha indray. Dia nivoaka izy nanaraka azy ary tsy fantany marina izay nataon'ny anjely fa nataony nahita fahitana izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalina manay tanàna dia nivoa azy io mba ho aleha ary noho nivoaka izy dia nandosy tamin'ny lalina iray ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Fa maninona ilay anjely no mandao azy? Vita ny asany. Inona ny asany? Ny manohana. Rehefa tafajoro Petera, tafavoaka Petera, lasa indray aloha ilay anjely. Anjely hafa indray mandray ny relais. Mety anjely mampitory teny indray no avy eo. Mety anjely mitondra révélation indray no avy eo. Fa teo ny nilaina mamoaka azy any amin'ny fonja. Satria tany nahareraka azy. Tany nanohana azy. Anohana anao ane ny anjely ray amana. Inona ny situation iainanao amin'izao fotoana izao? Inona le tena mahatonga anao efa tsy mahajoro intsony amin'izao fotoana izao? Tsy misaraka aminao io anjely raha tsy tafavoaka ianao. Io anjely iny malala ny asany. Ny anjely ao amintsika tsy ohatran'ny président républicain Madagasikara hoe hainy daholo ny manao ny zavatra rehetra na mandaka baolina na mizara ricantonné na manao tsy ohatr'izay. Mialatsiny fa tsy miresaka politika koa mba ohatra kely ny tsikitsikiana fotsiny fa tiako lazaina hoe ilay anjely manana anjara anankiray. Io ny anjara asany manohana. Dia nanohana izy rehefa voatohana ilay olona mijoro ilay olona tafavoaka ilay olona dia lasa indresina andeha. Amen. Ilain'ny Gisèle hoy izany anjely izany Jehovah mba irao. Amen. Dia rehefa natsiaro fanahy Petera dia hoe ankehitriny fantatro marina tokoa fa nitompo efa nireka ny anjely ka namonjy tamin'ny tanan'i Heroda sy ny fanantenan'ny Jiosy rehetra. Amen. Angatao io anjely io. Andriamanitra niraka anareo an'izany. Daniel koa anandefasan'Andriamanitra io anjely mpanohana io. Miasa hoa io anjely io ary io anjely io izao dia mbola mangatsika nohana antsika rehetrarehetra ireo indray. Halleloia. Daniel 10. Rehefa nahita fahitana i Daniel nisehon'Andriamanitra dia tena tonga dia tena tsy misy hery tsapajanona tatongo intsony. Anakeo vakitsika ny Daniel 10:24 ary dia nilaozana ho irery ary nahita izany fahitana lehibe izany dia tsy nisy hery tapajanona tatongo fa niasimba ny valoarika ny tarehako ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nefa nandre ny teniny ihany ary noho nandre izany dia reniko ny torimaso ny akoaka tamin'ny tany ary indro nisy tanana nanohana ka nanarina andohanika site tanana nefa mbola nangozongozy ihany dia hoy izy tamiko ary Daniel malalo fantaro ny teny zalazaiko aminao ka mijoroa fa nirahanao aty aminao ankehitriny ary no nilaza izany tamiko izy dia nitsangana nangozozy. Io indray le anjely io tena tsisy hery intsony ao izy Daniel. Tonga indray le anjely tsy avelan'Andriamanitra izany. Mpanompon'Andriamanitra ianao tsy avelan'irery izany ianao.
ny anjely miasa rehefa. Aleloia. Ary na Jesosy tao Getsemane hoe jezika ny Luka niverena an'le anjely io fahandroa indray Jesosy. Luka 2:20 Jesosy tao Getsemane. Luka 2:20. Aleloia. Jesosy tao Getsemane Luka 2:20 ary nivoaka Jesosy ko araka ny fanaony dia nakao tendrombohitra oliva izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany zany izy dia hoy izy taminy vavahamba tsy idrinareo mifakam-panahy. Ary izy niataka taminy tokony indray mitorabato dia nandoarika ny vavaka hoe raiko raha sitrako dia soraniko ty kapoka ty nefa aoka tsy sitrapoka any natao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra ny sy teo aminy ka nampahery azy. Inona indray zavatra nitranga teto? Neka tsy korazy Jesosy ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Neka reraka skivy Jesosy Jehova mba tsy atao ty fa tena soraniko ty kapoka ty alao tsy fonjeko rato alao tsy fonjena andreo Iangodina Rodriguez sy Ricota Leoni sy Ricota Nelava reraka be azy Jehova tonga le anjely. Satria manino sitrapon'Andriamanitra ny ampatesan'i Jesosy. Io anjely io tonga aingana be io anohana antsika raha vao mitady tsy havita ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga indray le anjely naninona miseho teo ka nampahery azy. Hitanao Jesosy maherezy ianao fa vitanao io. Mahereza afaka 3 andro ohatr'izao ianao mpanjaka sy tompony an-danitra. Tsisy aniratsiranao tsony. Tetanao mbola nediny olona efitra hoe mpanjaka ny Jiosy hoe sa tsy mpanjaka Andriamanitra ve sa inona io? Aleloia. Fantana afaka 3 andro. Tany anjely zany ngerava na mampahery fa tonga ianao dia courage. Aleloia. Tonga dia nidina ary fantatra Andriamanitra ny fotoana eto amin'ity fotoana ity. Tena reraka Jesosy mitady tsy hanao sitrapoko izy mitady hanipoko an Jesosy izy Jehova ndana anjely nidina indray ny anjely. Ny anara mahery an'i Jesosy Kristy tompony sabata ny tenenako fa nizaniza tonga eto izy androany ka reraka. Tsy andrely androany alina ihany isy anjely hidina anohana anao. Mety misy olona ngery avy neto zao miaino eto efa tena kivikivy sy ketraketraka izany olona zany. Tena kivikivy sy ketraketraka rehefa mitady tena hoe tena iabandone mitateraka mihitsy amin'ny zavatra izay tokony androsoa. Hoe tsy vitako intsony. Kivy reraka. Andefa anjely Jehova. Ary zao ny zava-mahafinaritra. Rehefa reraka ireo mpanompon'Andriamanitra dia nitondrana mofo rano tavoara tazomina ny tezany amin'izao androntsika izao. Mety andry anjely tonga zao nareo. Nefa za miteny anao fa ao anatin'izao fotoana iainantsika izao dia efa midina le anjely. Hozy izy Joba any amin'ny Joba 4:4. Hozy izy Joba any amin'ny Joba 4:4. Joba 4:4. Aleloia. Nao mahitangina 4:4 kely tsika araka amin'ny Joba androany. Joba 4:4. Ny teninao efa nanohana zay seikilavo ary lohalika manefy any fanapatanjahana. Joba dia pampahery olona fa tsy tenin'ny Joba nampaherezany olona fa tenin'Andriamanitra. Ny olona nieritreritra fa ny tenin'ny Joba nanohana nefa lavo fa ny tenin'Andriamanitra izay tao amin'ny Joba nanohana izay efa seikilavo. Ny tenin'Andriamanitra izay ilonao ty androany ty ny anjely tonga aminao. Anohana anao. Tsika dia ny tenin'Andriamanitra no tanan'Andriamanitra solona anjely manohana antsika tsy ho lavo. Tady reraka sokafo ny Baiboly. Fa renao fa isy tanana anjely, isy anjely hidina eo aminao, anohana anao. Ao anatin'io Baiboly daholo raha malemilemy ny tezanao, misy tena manangana anao, misy tena tonga dia mitasona ny valahanao, dia manafiery anao. Mahavariana fa betsaka ny boky sokafana, fa ty Baiboly ty ihany no sokafana, tonga dia mahazo hery satria tenin'Andriamanitra. Amen. Tenin'Andriamanitra manohana. Ny tenin'Andriamanitra manohana antsika tsirairay avy ohatr'io. Isaky izay misy zavatra mitrango amin'ny fiainana tsy mbola nisy tanana hitanao zany hoe napitrakanao.
izy misy tanan'Andriamanitra tena mampitraka tsia sokafo ny baiboly ary zany no mahatonga antsika mahery ohatr'izao isan'andro dia miresaka amin'ny anjely isan'andro dia manokatra tenin'Andriamanitra dia zany no manohana antsika isan'andro be zay zavatra nalovantsika be zay fotoana nalovantsika izay tadidinareo tsika mifampahery teto tamin'ny andron'ny Covid isan'andro tsika mifampahery eto fa mafy ny ady tamin'ireny fa nanohana antsika ny tenin'Andriamanitra. Raha angataka anjely ho tonga ianao rehefa sokafo ny baibolinao meno tenin'Andriamanitra. Misy fotoana tsy afaka manokatra baiboly manana radio angentsika riavany Aki radio point radio 1 2 3 4 5.com velomin'ny radio velomin'ny Aki radio fa iany tenin'Andriamanitra ianao ao ny andrenesanao an'ilay anjely manohana anao tenin'Andriamanitra manohana zay sika lava. Ny olona mpiany tenin'Andriamanitra tsy resy mandrakizay zany. Raha olona mpiany toriteny tsy malahelo lava zany. Raha olona mpiany toriteny tsy mitanondrika lava zany. Ary matoa alefa andro aman'alina ny Aki radio tsy tapaka mihitsy dia satria tiana ianao na iza toerana misy ianao. Any amin'Andro Angelina Diamant zao amin'ny 4 maraina. Any Andro Marie Joseline Marina Tiana zao amin'ny 4 arivo. 4 arivo amin'ny 9 arivo. Sa 4 arivo. 4 arivo. Ny tiako lazaranao mandeha foana maheno. Mametraka fotsiny Aki radio point radio 1 2 3 4 5.com dia maheno ianao tenin'Andriamanitra isaky ny adiny 3 misy. Ary ny hira indray ny vitsy eo amin'ny radio mahavariana ny radio atsika ny hira mandeha indray vitsy no ny toriteny 17h moins 5 any amin'ny moins 5 any amin'ny efa 18h zany mahavariana fa maninona ny be dia be toriteny mandeha amintsika ka io manohana izay sereka ny tenin'Andriamanitra manohana alleloia. Ny tenin'Andriamanitra no manohana antsika ohatrany. Manasa rehetra izay tonga eto androany. Amen. Meno tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no mibitsika ilay anjely mibitsika eo aminao. Minana dia misotro fareraka ianao. Minana fa mila hery ianao. Ingeny tenin'Andriamanitra tsy ny mofo ihany ingeny ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Ery no ila nitondrana mofo sy rano iray tavoara fa ianao tenin'Andriamanitra ampo anao. Afaka andehananao mandra-pahitanao an'i Jehovah. Mandra-pahatonga anao ny tendrombohitra ireo. Tenin'Andriamanitra ny vatso antsika mahala-pahatonga antsika ny an-danitra. Be ny latsaka an-dalana sy lavo. Fa raha isan'andro ianao mihaino tenin'Andriamanitra, averin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny laoniny ianao. Tohanan'ny anjely ianao. Tohanan'ny anjely ianao. Tsy mety lavo zany. Tsy mety reraka. Tsy mety resy toromaso zany. Lehibe Andriamanitra. Tsara Andriamanitra. Matoky sy mino fa namparianao izay tenin'Andriamanitra izay ninontsika teto izay androany. Misy tenin'Andriamanitra ray farany mba tiako entinao mody, entinao matory androany. Anisan'ny teny anankiray tokony hanangana anao amin'ny Isaia 1:7 ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra anao fa momba anao, ary aza miherikerika foana fa izany Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarina koa. Zany ny teny manangana zany. Aza miherikerika foana. Be ny zava-mampiherikerika. Matokian'Andriamanitra. Izy no Andriamanitra ao. Teniny zany. Alleluia. Teniny zany ry havana malala. Dia manasa anao hoe aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy lavo sy resy zany ianao raha mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitra amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika amin'izao fotoana izao voninahitra n'Andriamanitra fa efa misy halleluia efa misy tafiditra sady ato amin'ny appel ato. Andao ohatra dia ampandrotsika izara fahatsapana ranabavitsika Aingo Indrindra Rodriguez amin'izao fotoana izao anao ny fitenenana. Inona ny azonao zaraina androany? Mankasitraka ilay pasitera amin'ny fitenenana dia manohy ny voitanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra. Dia mankasitraka anareo mianadahy ny tenin'Andriamanitra fa tena hoe mampahery, tena mampahery be tokoa. Zavatra tena nakasika be anazy dia hoe
Ny anjely zany efa tena hoe everahan'Andriamanitra manolotra izay zavatra tena hoe sirona zira ao amin'ny fiainantsika mihitsy. Tamin'ny Elia izao dia hoe mofo sy rano izany no ilaina nanohanana ny Elia satria mbola lavitra ny lalana. Tamin'ny Petera indray dia hoe hanohana ny tehezan'ny Petera izany. Fa ny antsika izany dia hoe tenin'Andriamanitra ny sakafo sy rano omen'Andriamanitra antsika, ka raha mazoto omeny ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy ho resy mandrakizay ary tsy hitanolotra miala helo sy ny olana fa mandeha sy mandrakariva dia mila mazoto omeny ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ny tena nakasika tena pastera eo an Jesosy ny voninahitra. Aleluia, amen. Aleluia, makasitraka indrindra anao ary navavaingana indrindra, mahafinaritra ilay fahavononana. Aleluia, mbola tsy tapitra akory ny ino dizy ity, mbola tsy tapitra akory ny mbola tsy teny kory hoe atao tonga dia zara-patsapantsika ny azy ny apaily le fatao. Mahafinaritra mahafinaritra ny fahavononana. Andriamanitra manankiram-pahasoavana hamaly fitia dia tahaka an'izay fiazakazahanao izara-fatsapana izay no hazakazahan'ilay anjely hampaheranao hanohananao ranabavy Aingonirina Rodriguez. Tahiny tompoaritsika rehetrarehetra mbola izara-fatsapana, misy olona hafa hiditra eo izara-fatsapana. Haleloia. Andao ary ampanjotsika raha tojo inona ary ny azonao zaraina androany anao fitenenana. Jesosy pastera dia mankasitraka be ampianareo mianadato amin'ny toriteny fa nakasika nampahery na velom-panantenana. Aleloia. Indrindra fa izy moa tsy mandalo misy fotoana faharerahana sy ny sisa fa tena mahavelom-panantenana misy manjely manohana. Ny tena nakasika anao hoe na dia Jesosy aza, Jesosy olona sady Andriamanitra fa mbola teo ihany nasian'Andriamanitra anjely mampahery anazy rehefa reraka izy fady hanina tena hoe vizaka ilay mijoro. Tena ny koa tena nakasika anao hoe rehefa fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fijoroana amin'ny rehetrarehetra, fijoroana amin'ny fakapanahy, fanohenana ny fakapanahy sy ny sisa tena mahavizaka dia nandoza ny devolony ela iny nasian'Andriamanitra mampahery an'i Jesosy. Dia tena mahakasika hoe Jehovah tsy mamela irery tokoa ianao rehefa amin'ny fotoana amin'izay tena ilaina fampaherezana. Aidana be amin'izay Jehovah maneraka ny anjeliny dia mampahery antsika. Aleluia. Tena nakasika sady isavaka an'Andriamanitra. Amen. Aleluia, mankasitraka indrindra anao rahalatojo tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny hamaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Aleluia. Izay koa angamba no mizara fahatsapana, tsisy mizara fahatsapana tsisy ny asotrony efa mety koa angamba izay misy fotoana be dia be dia misy fotoana anankiroa fa misaotra nareo menadany efa nisy olo tena ny rehetrarehetra mizara fahatsapana dia Andriamanitra mahaly fitianareo tsirairay avy misaotra mampianao koa amin'ny fintinantsoratra amin'ny toriteny fa tena ilaina ny fintinantsoratra ho an'ny toriteny. Eny ary ry havana malala izay no ely. Haleloia. Atsika hivavaka rehefa aveo hivavaka sy hivavaka ho an'ny firenentsika marina ny fotoana. Inona ary no hitanareo hoe hira tokony mifanaraka amin'izany toriteny izany. Nareo mantsy efa meko fahafahapoa nareo no mifidy ny hira. Haleloia. Inona ny hira tianareo alefa mifanaraka amin'izany hira izany ny teninao Andriamanitra. Haleloia. Jire samy tsara zao reo. Haleloia. Taonay asiana fifidianana. Inona ny tianareo? Inona ny hitanareo mety? Haleloia. Ny teninao Andriamanitra, ny teninao Andriamanitra, sa le jire any Fabiola Darlene. Iza ao moa feon'izay sady koa le jire zay le izy menadary eny. Ka andao ray asiana fifidianana kely misy anankifolo Aleloia. Rehefa folo zany zay folo miteny eo dia zay betsaka. Jire ve jire zao efa isy anankitelo jire efatra io Aleloia. Jire alolo tsy asiana proposition afa-tsony fa entre le jire sy ny teninao. Jire zao efa nisy dimy sy efa enina ny jire ny teninao mbola vao anankiray jire zany. Andao ataontsika ary le jire Fabiola moa izy teo. Jire izy moa tojo mitondra nanana izy. Fabiola izy tojo
Alléluia. Fabiola Darlene. Io mihitsy le izy. Misaotra nytozana ame le proposition le hira. Mialatsiny anao izay nanolotra fa efa feno ny quota, efa feno ny fepetra nandreseny le jire zany ny ataotsika. Misaotra anao rehetra tamin'ny fandraisana anjara. Alléluia. Daholo ianao an'izay irizetsika ho voninahitra Andriamanitra. Dia aorian'izay tsika tonga dia hivavaka avy hatrany rahalahy zanavavy malala. Misaotra anao rehetra tamin'ny fandraisana anjara. Emirantsika meno finaritra daholo. Natsapatinao mihoatry ny atrezay tsisy atazonanao nareo zavatra natao nandao zanonao ay tsy voatery tsy ho lavoao fô tia ianao natsapatinao mihoatry ny atrezay. Se tafiutar, se uresi au, je kuni fena, yantu muzi ayana tishi uchama na maji wonza shanu, sauti anai, ewa nile kiano myochi ya chisai, kiano chile. I'm dying now. I'm dying now. Siana tauta, na yinu na ise. I'm dying now. Madakisai, I'm dying now. Madakisai. Madakisai, I'm there now. Madakisai, siwadi kumihit, nifamutenao ai, bewateru muichao, nunapaita na univuni na ichao. Azamara la vichai, rasula fatao. Siwadi kumihit, senatana wa, chile. I'm there now. I'm there Amen. Fantasia Sizera zanawai Malala nawai Yo chizai fantachure yes Malala nawai Sadi bofisi Fantasia Sizera
izany izay na miforona amintsara Karakalainao Yoshizani izay Yoshizani izay Namilili anyansai Ninuti avinao Yoshizani izay Yoshizani izay Namifuna anyansai Karakalainao Yoshizani izai Yoshizani Jesosy malalo ampy anay ianao Jesosy tena ampy anay tokoa ianao Jireo ampy anay ianao Jehovah ampy anay ny fanohananao halleluja ampy anay ny fanohanan'ny teninao ampy anay ny anjelinao Andriamanitra halleluja dia misaotra anao ny amin'ny teninao izay notoriana androany misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay tonga teto niaraka taminay teto androany niangatahako aminao dia teny tsotra ihany Jehovah Andriamanitra manao hoe engane ny teny izay nitoriana teto androany taka ny vonafafy izay nafafin'ilay mpamafy dia engane Jesosy mba tsy hisy voatsainiko ny vorona mpihaza izany ny devoly sy ny satana sy ny firongony tsy afaky ny angalatra izany teny izany tsy tonga anatin'ny fonony tsirairay avy ianao ane Jesosy aniraka ny fanahinao masina anondraka izany vozy anafafy izany mba amoa avy zato eny arivo tsy manapataperina ty anatinay mba hiboboka ho fiainana mandrakizay misaotra Jesosy malalo halleluja amen zao atsika ry havana hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny toriteny hivavaka ho an'ny firenena zao mpandrotsika navatsika nambinina hivavaka ho an'ny firenena tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy ihany koa tsika rehetra izay tonga nanatrika amin'izao vavaka fiambinana izao mbola hiary hivavaka tsika ry havana mbola misaotra mpanao indray izay ry Andriamanitra tsara ny Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao renay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mbola fahasoavana sy famindraponao mbola nafahanay tafahoana sy tafavory teto nanaraka ny fampianarana sy ny teninao indray misaotra ny amin'ireo olona izay nampiasainao teto androany tamin'ny toriteny tamin'ny fampianarana ary ny vavaka sy ny fitina ary ihany koa ny fizarana Jehovah Andriamanitra tena nakasika ny fo tokoa ny fampianarana izay noentinao Jehovah Andriamanitra ary
manome tsirom-panantenana anay isan'andro mandrakariva Jehovah. Ary izany teny izany dia tsy avelanao andalo fotsiny aminay tsirairay avy sy tonga teto, fa tena hitoetra ao anatin'ny fonay, tena hoe hosoratanao ao anatin'ny fonay sy ao anatin'ny andronay, ka ho tsarovana mandrakariva ny teninao Jehovah Andriamanitra, ary hitondra famelombelomana eo amin'ny fiainanay indray, indrindra ny tontolo ara-panahinay Jehovah Andriamanitra, dia azo fampaherezana amin'ny alalan'ny teny izay noentinao teo Jehovah Andriamanitra, dia ho tahaka ny Elia izay nampaherezan'ny anjelinao izay tsirairay avy Jehovah. Ankehitriny koa dia mbola mitodika mitondram-bavaka ny firenena dia Madagasikara izay firenena tsy miafina aminao, firenena kely mandalo fahasahiranana, mandalo ady, mandalo olana foana, tsisy fitsarana Jehovah Andriamanitra ao amin'izany tanina izany. Fa dia misy karazana olana maro, misy karazana fahotana maro miseho amin'izany firenena izany Jehovah Andriamanitra. Ampaherezo Jehovah ireo olona rehetra izay petraka ao amin'izany firenena izany, indrindra ireo olona izay ampiasainao tahaka ny Elia Jehovah Andriamanitra, dia ampaherezo ary anirao anjely mba ampahery an'izy ireo, mba ahafahan'izy ireo mijoro sy mitory ny filazantsaranao marina Jehovah Andriamanitra ao amin'ny firenena, satria izany filazantsaranao izany Jehovah Andriamanitra no tsy ampy ao amin'ny firenenay, tsy tanteraka ao amin'ny firenenay, ka mahatonga ny fitiavan-tena, mahatonga ny ady-lahy politika, mahatonga ny fifandrafiana, mahatonga ny vonon'olona maro isan-karazany, mahatonga ny malagasy tena hoe mirimiririmy tanteraka makany amin'ny fahaverezana, ao ny fahasarotan'ny fiainana koa Jehovah Andriamanitra, dia tena hoe mahatonga ny malagasy tsirairay avy izay mivarotra fanahy. Jehovah hamindrao fo ny firenenay, ary ny teny rehetra izay zarainay Jehovah Andriamanitra, dia hoentinay eo anatrehanao izany, andolianay manoloana sy fiandriananao Jehovah Andriamanitra, mba ho ampiasainao ho amin'ny firenenay Jehovah, satria dia fantatrao Jehovah Andriamanitra fa tsy reraka izahay manandratra vavaka eo anatrehanao, mitoloko ho amin'ny firenena io mba hamindranao fo mandrakariva Jehovah Andriamanitra. Izay Jehovah dia olombelona ihany, tsy afaka hanova an'ireo olona maro be ireo, na hatrany amin'ny fitondrana, na hatrany amin'ny ambaratonga fanjakana maro isan-karazany Jehovah Andriamanitra. Fa ianao aniraka ny fanainao masina, ianao aniraka ny anjelinao mba hamangy an'izy ireo tsirairay avy Jehovah Andriamanitra, mba hikasika ny fo amam-panahin'izy ireo, mba hafantaran'izy ireo fa betsaka ny zavatra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ataon'izy ireo, indrindra ny amin'ny fitiavan-tena Jehovah Andriamanitra, ka mamotika ny firenena, mamindra fo Jehovah Andriamanitra. Eny na hatrany amin'ny mpitandro filaminana raha Jehovah Andriamanitra, dia mba ho tahaka ny Jona ny faminany izay ampiasainao hitory teny ao, mba hiteny amin'ireo hoe mianina amin'ny karamanareo, satria betsaka ny kolikoly ao amin'ny firenena, ka mahatonga ny fivarotan-tanindrazana Jehovah malalo. Eny hivavaka izay Jehovah, mamindra fo amin'ny firenenay, fa izay aloha no eto anatrehanao amin'izao fotoana izao, ko mandataka ny famindram-ponao, todio amin'ny halehiben'ny fitiavanao, fa izay ny halehiben'ny fahotan'ny firenena eny jerena Jehovah Andriamanitra, fa ny famindram-ponao ary ny vavaka izay atolotra eo anatrehanao mandrakariva. Izany no tombavaka izay natao Jehovah Andriamanitra. Ko raha misy zavatra izay nahasolafaka ny vavako, dia mangataka ny rano Jesosy Kristy mba hanadio hamafa an'izany rehetra izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia ilay tompony sabaty no hanaovako an'izany vavaka izany, satria ianao dia mahatanteraka ny zavatra rehetra. Misaotra sady ny amin'ny valim-bavaka raha eo. Amen. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranavavitsika nambininatsika tao anatin'izay vavaka mamy matsiro izay. Andriamanitra manaka pasaona marafitianareo telo mianaka ranavavy nambinina tamivavaka ho an'ny firenena, ranavavy Godanela tamin'ny toriteny ary ny Sarina tamivavaka fanombohana. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka tamin'ilay teto, fa raha tonga teto dia nangingina rehetra teto izay. Raha sika ny amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soamantsara tsika, dia hoentintsika rapitso amin'ny sivira sasany alina. Samy tahiny tompo daholo dia mahereza tapandriamanitra daholo isika tsirairay avy. Alleluia. Amen.